Tsy ny andrela fa taorian'ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny valin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat dia efa nisokatra ny fisoratana anarana ho an'ny sekoly ambony IFAJ. Mitondra fanazavana mahakasika izay indrindra ny tompona andraikitra avy eo anivon'ity sekoly ambony ity. Faly miara-patsika rehetra indray zany a zahay eto amin'ny IFAJ paramedy a amin'izao famparalambavao zao dia miarahaba ny mpianatra rehetra izay afaka tamin'ny baccalauréat zany a ary mbola mampahery ihany koa ho an'izay tsy nahomby zany. Eto aminay moa amin'ny université anay sy amin'ny efa manana traika efa siatrika sanay a dia zay ihany koa efa manana atao hoe habilitation sy ny homologation ny fonction publique sy ny enseignement supérieur dia zay manana andreto filière reto a misy ny agronomie zany a misy sampam-pampianarana agriculture sy élevage agromanagement eaux et forêt dia ny gémologie misy ny géologie générale sy ny exploitation minière. Ny tertiaire misy ny tourisme, ny commerce international, communication et droit. Dia ny informatique misy ny programmation, gestion informaticien, ny comptabilité sy ny finance. Génie civil misy ny bâtiment, BTP, ny topo. Industriel, électrotech, maintenance ary mécanique appliquée. Ny paramètre moa dia misy ny infirmière, sage-femme, technicien de labo. Antsika rehetra zany a dia afaka tonga ety aminay eto Ambato mitsangana eto ambony pompe euridique. Ny anay moa ny tanjona efa misy andreny antsika ny adimafy vita ny IFAJ anao dia tsy maintsy mpandresy a tsy maintsy mpandresy ianao rehefa tonga eto mianatra. Ary zay koa anisan'ny dimy voalohany nitsangana tamin'ny université teto Madagasikara efa hanananay zany fahaiza-miasa sy fahaiza-mitantana zany. Ny anay rahateo a ny tanjona dia nivoahan'ny ankizy a ho amin'ny tsaratsara kokoa. Misy ny diplôme na licence, masters ary ny master 2 ho an'ny 5e année zany a eto aminay.